Tsy mbola misy vokany amin'ny fiainan'ny malagasy atreto. Ny teny sy ny fampanantenana rehetra izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra. Tsapa nandritra ity herinandro ity. Fa miabetsaka ireo mpanao politika sy ny antoko politika ary ny fikambanana sivily no naneho ny heviny ny amin'ny fitantanan-draharaham-pirenena eto Madagasikara. Samy nanomboka nahatsapa ny rehetra fa tsy mandeha araka ny tokony izy ny politika sy ny programan'asa izay ny dedadedany filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny propaganda. Miezaka mafy ny fitondram-panjakana ankehitriny, manafina amin'ny malagasy fa tsy mandeha ny fampandrosoana any Madagasikara, tsy matotra ny foto-kevitra politika, latsaka ambany ny sosialim-bahoaka fa ny adala politika sy ny fitiavan-tseza no imasona. Miamiakatra hatrany ny fahasahiranam-bahoaka tatoato, indrindra fa tao anatin'ny fito volana izay. Fitarainana sy misy piaino anefa ny an'ny malagasy madinika izay tsy mandady arina. Voalohadritra aloha io fampiasan'olona andavanandro dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tokantrano tsirairay. Raha ohatra zao hoe taloha zao ianao ohatra hoe vidy saribao 500, mety hoe mamasaka vary etoandro sy alina izay. Amin'izao ianao raha hividy 500 mety hoe amasahanao vary etoandro fotsiny dia tsy maintsy manampy 500 anao ny harivan'iny. Lasa hoe 1000 ariary zany ny saribao indray andro tontolo raha hoe 500 ariary izy teo aloha. Taloha raha ohatra hoe izay mampiasa zao raha ohatra hoe saribao ray kitapo ampian'ilay kitapo le 200 kg re zany ampiana roa andro. Amin'izao nefa ny roa alina zany ny vidiny taloha, roa alina zao rehefa 5 sy roa alina. Ary le saribao me ratsy no miakatra be, tena lasa ohatran'ny mpiara-magnano saribao zany zay zao. Sy mividy ihany fa somary feriferinaina ihany aloha izy fa tsy tena betsaka noho ny teo aloha zany mpividy satria lasa le mpividy angoana lasa maka mividy atsinjarany dia lasa vitsivitsy zany tena atsinjara amin'izao njato zao masy dia 500. Tena manginginy izy zao, tsisy tsena mahitsy zao, tsy dia tamin'ny herintaona zany tsara noho zao. Zao zany le entana tsisy somary sarotsarotsa nefa le tsena tsy mandeha. Zay tena nale izy. Hita sy tsapa tanteraka ankehitriny fa misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka malagasy ny tsy fahombiazam-pitondrana izay ataon'ny mpitondra. Ny tena mahagaga ny maro dia mbola mahita vola anaovana fihetsiketsehana maro samihafa ihany ny fitondrana amin'izao, fa tsy misy kosa ny vola izay natokana amahanina ny olan'ny malagasy. Raha fisehosehoana sy fidedadedana dia tena angady ny fitondrana ankehitriny tokoa. 4 volana izay no nijaly rano teny amin'ny faritra Antsahameva iny. 540 ariary ny vidiny iray bidon amin'ny rano teny an-toerana. Raha ny fantatra dia nanomboka ny sabotsy teo no tena tapaka tanteraka izany. Efa nisy ihany koa ny antso avy nataon'ny remponina teny an-toerana, saingy dia marenina tanteraka ny fitondrana. Niroso tamin'ny fandorana kodiarana arak'izany izy ireo ny zoma teo. Raha toka miamafy isanandro ny etsika izay ataon'izy ireo ny amin'ny fitakiana izany. Miantoka ny ainy rehetrarehetra hatrany amin'ny 119 ange ty rano pompinay ty ireo mpanompivarotra rehetrarehetra ty rano aminay ty atratsy amin'ny WC aza tonga eto aminay eto mandrapatonga any ambany any. Nefa koa tena olana lehibe indrindra tsy mba misy hoe vovo manodididina ny ty tanànanay ty ka hoe mahazo iangaviana fa dia 1 kilometatra zay vao mahita rano. Ary ny olona patsaka tena hoe tena patsaka pikana mety arana zay koa ny iainany dia automatique izy mivarotra 5000 ny bidon. Tonga aminay nefa za zao mpanao hotely, za zao hitanareo zao malany rano 410 bidon. En plus zany miantoka ny mpianatra rehetrarehetra zay satria mpianatra mpisakafo aminay. Raha vao maloto zahay dia tsy tiany mpianatra dia tsy mandeha ny tsenanay. Dia aiza zany ny taniananay sady tsy mahazo vola zahay, tsy misotro rano zahay, tsy madio. Misy pompy anankiray ery ambany ery io mamelona angamba ny mety olona be dia be mety satria midadasika be ty tany ty. Dia ny avany ambany atsimo rehetrarehetra avany ao daholo ny maka rano, eo farany misy rano. Dia io mandeha io raha hoe adiny iray amin'ny 12 alina raha mandeha zany. Raha ny fanotofana ny tany Ambotrimanjaka io zany dia tsy hanaiky hatramin'ny farany zay satria be da be ny fivelomana ataonay ao. Ny olona ty Ambotrimanjaka ty tsy manana asa ny akamaroan'ny olona ty fa dia ao anatin'io tanimbary io ny fivelomana, ny volovara, ny fiompiana, ny trondro, ny fozaorana, ny ganagana, ny gisa, ny ompy koa.
ao daholo ka zay na inona zava-miseho eo na inona zava-miseho eo dia tsy anaiky hatramin'ny farany zay fa hitolona hatramin'ny farany zay satria ny valopolo isan-jaton'ny mponina etỳ Ambotrimanjaka dia amin'io tanimbary io daholo tompoko no velona sao totovana io dia vela hitango ny fahoriana miandro ny fahafatesana amin'ny vahoaka n'Ambotrimanjaka ka na inona zavatra filazana dia zao ny vina dia projet dia tahaka ny lalàna rehefa zavatra tsy mety amin'ny fiainam-bahoaka dia tokony azo ovana ary azo ahitsy tahaka ny lalàna rehetra aza kitikitihana ny tanymasina Ambotrimanjaka fa maminay loatra ny taninay tahaka ny fitiavan'ny olona ny tanindrazana ka na hiatra manaina ary io dia voniny zay joro hiary ny tanindrazanay malalaka Madagasikara azo ajariana ampitomboana ny vokatra ka nahoana ny tany mamokatra no kirizana ho totofana Iaraha mahalala fa ny vary no foto-tsakafon'ny malagasy sy ny mponina eny Ambotrimanjaka. Isan'ny nanambitana ity toerana ity izay manana velaran-tanimbary be tahaka izao mba iveloman'ny olona monina eny an-toerana ary olovay ny taranaka faramandimby hatramin'izao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy ny tetikasa Tanamasoandro izay tetikasa ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy ny tetikasa ny olana fa ny toerana anatanterahana azy satria dia ity tanimbary midadasika be ity no hopotehin'ny fitondrana ho totofana anaovana izany tetikasa izany. Toy izao indrindra no fanazavanana Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha teo aloha no sady filohan'ny antoko TQ Madagasikara momba ity resaka Tanamasoandro ity. Tsy tena mitombona tsara le zavatra tao fa ohatrany eti-po fotsiny lehibe loatra le ambition hoe anangana zao ohatra hoe anangana le fanaovana an'ilay Tanamasoandro ohatra dia tsy maintsy atao le étude environnementale hoe manahoana ny fanadiadiana ny manodidina an'izy io sao dia tambarin'olona izy io sao dia zavatra mety tonga ny tondra-drano izy io atao aloha zay dia efa ikendra reo manampy zareo fa tsy azo tonga dia zao ny zavatra teneniko dia atao tsy zay izy. Ny 800 mponina eny an-toerana no mivelona amin'io tanimbary be io. Raha ny angom-baovao izay natao dia 5,000 ariary ny ividianan'ny fitondrana ny iray metatra toradroa amin'io tanimbary be io. Nambaran'ireo tantsapam-boly sy ny mpivelona amin'ity toerana ity fa tsy avelona ny taranaka faramandimbin'izy ireo ny vola sy ny sandana izay omeny ny fitondram-panjakana na ohatrinina izany ny amin'ny fanotofana ny tanin'izy ireo ity. Ary ao anatin'io nefany 800 olona eto Ambotrimanjaka sy manodidina dia mivelona sy fiompiana sy fambolena. Rariny sy hitsiny izay matoa mandeha manda amin'ny resaka momba ny fanotofana ny tambary io satria na fiompiana sy fambolena ho arinaiza zany ny omby raha ohatra ka ho aterina ny avolonga amba ny ompiana ray izay faharoa manarakarak'izay ompiana tanàna zany ny gana sy ny gisa teny ao tsy misy fampitenenana eo anatrehan'ny vahoaka zay dia tsy anaiky na inky idona dia inky hiatra. Zahay eto Ambotrimanjaka dia manizingizina fa izao lavonay marin-drano ny fanotofana io tanimbarina io satria tena famononana itateraka ny fanotofana io. Fambolena vary aloha voalohany indrindra dia raha farany izay tsy maharitra zany ny fambolem-bary azonay eo raha volana janvier zay mijinja vary volana juillet farafahaingana zany ny lany dia aiza zany nanoeranay an'io vary io karaha zay resaka vary mora ny président Rajoelina tsy miteny aminay ka zay zany dia manohitra hatramin'ny farany. Tsy ekenay zany tompoko satria zao ny antony very ny vary, very ny vorona, very ny trondro, very ny fikaraman'ireo majinika ireo noho zany tsy ekenay zany. Fa ny zavatra fantatra zany aloha dia ny hoe fandavana tanteraka 100 isan-jato ety amin'ny faritra misy anay
ity fanotofana ny tambarina Ambotrimanjaka ity. Atsahary tompoko ny fanotofana ny tambarina ity afahatra misy anay. Saotranareo tompoko. Zay aloha dia tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny taninay mihitsy zay. Fa zay tonga zay tolona zay raha hoe hidiny eny izy. Eo ny fivelomanay mifozahorana ange ny fivelomanay eto e. Ao misy trondro ao. Zay nga mananasa io ny asanay isaka miditra ny rano eo. Ka hoana io no totofany fotsiny. Tsy anaiky an'izany zay. Eo ay no mikaramana ny gananay ary any no mivoaka. Dia ataonay aiza zany ny gananay. Tsy manaiky an'io zay hatramin'ny farany mihitsy. Taranakay koa mbola eo. Andimby anay dia hoaizy ireo. Eo ny farany fivelomany eo amin'io daholo. Fa zay tsy anaiky hatramin'ny farany, tena tsy anaiky. Fanontaniana mipetraka ho an'ny malagasy tsy vaky volo arak'izany ny hoe politika makaiza marina no ataon'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny resaka ekonomia tokoa mantsy no imason'ny fitondrana, dia tsy azo heverina ny fieritreretana ny fanotofana tany izay fiveloman'ny olona, eny fa na dia fianakaviana iray fotsiny ihany aza. Fantatra mantsy fa tanimbary mirefy 1000 hektara no hototofana eny amin'ity faritra Ambotrimanjaka ity, noho izay tetikasa Tanamasoandro ny filoham-pirenena izay. Nambaran'ireo mponina izay voakasiky ny fanotofana fa famonoana sy fanapotehana ny firenena malagasy tanteraka, indrindra fa ny vahoaka malagasy ny tetikasa Tanamasoandro izay anotofana tanimbarin'ny olona tahaka izao izay ataon'ny filoham-pirenena. Ery alaka misy ery misy an'ilay hoe tranomora. Tsy zary ery ngamba no mahita an'izany fa be dia be ny olona mahafantatra an'izany olona vitsivitsy no mipetraka eny. Satria lafo ny ofantrano ary olona sokajin'olona misy sokajin'olona konko no afaka mipetraka eny fa tsy hoe ny malagasy rehetrarehetra. Maika ave zany fanaovana an'izany vila Tanamasoandro zany. Aloha tsy teny betsaka farafahakeliny roa hetsiny no ofantrano amin'izany. Ary aminay ny fanotofana an'io initiative pour l'extermination des malgaches. Vina ho fandringanana. Ahoana moa tany mamokatra mamelona ny olona. Misy trondro io fanaovana briky io be dia be zavatra ampiasaina amin'io. Fa nga moa tsy misy tany hafa tompoko azo totofana fa tsy maintsy io tambary io no totofana. Zay zany dia milaza fa Ambotrimanjaka dia misy olona manetsy no mivelona amin'ireo tambary ireo. Tsy Ambotrimanjaka irery no tompon'ireo tambary ireo fa Madagasikara iray manontolo tompon'io tambary na Ambotrimanjaka io daholo. Misy koa ireo olona miasa sy mivelona amin'io tambary io. Misy ny mpamboly ary indrindrindrindra mpiopy maro dia maro mivorona mivoaka avy eo amin'ireo tambary ireo. Aminay zany dia izao tediavin'ny fanjakana zay manao an'io Tanamasoandro io ho alevombelona izahay Ambotrimanjaka. Dikan'izany génocide ny tiana atao eto satria olona manetsiny amatapitrisany no mivelona amin'io tanimbary io. Zao tompoko ny teninay ary tsy miova zany na rovina na hiatra aminay azy zany. Tsy ekenay manindrano tompoko ny fanotofana ny tambariny io na io fa ao ny ainay vahoaka eto Ambotrimanjaka. Mipetraka eny Atsah eny Nosy Vita. Zay voaray amin'ny Ambodrapeto voaray amin'ny Ambotrimanjaka. Zay commune Ambodrapeto fiambonana zany. Fa ny tambarinay ato Ambotrimanjaka. Zay zany dia tsy manaiky zay. Ao daholo ny fivelomana. Ao fambolena, fiompiana. Ny trano ipetrahanay zany raha ohatra ka atao ilay Tanamasoandro dia miongotra zay dia hoaiza. Misy milaza fa hoe ampafolona Ambotrimanjaka no tompo mamboly amin'io tambary io. Tsy misy an'izany. Ny tantara tsy fanadino. Ary rehefa tsy fanadino ny tantara dia tsy maintsy mitodika. Fantatrao ve ilay tantara na tonga ny olo tanimbary. Fantatrao ve hoe firy ny olona maty tamin'io tamin'ny namoronana an'io. Fantatrao ve hoe aizay raha ohatra ka tapenana io. Azadino fa ny rano raha mandeha avy any Antsinana na Maikandrefana. Zany avy any Antananarivo zany mankaty Ambotrimanjaka. Raha totofantsika io dobo Antananarivo. Asa raha mba misy fanadihadiana zany. Tiako ny zavatra mba takinay. Asivo fanakalozan-kevitra. Asivo resaka amadibadiantsika hoe tena mety ve le izy. Mba mandehandeha ihany zay mahita tany malalaka azo anaovana an'izany zavatra izany ho fampandrosoana fa tsy le tany mahavoka bary indray tompoko no andeha ho totofana kanefany hoe ho hitarina ny boka bary eto Madagasikara kanefa ny tany efa mahavokatra indray tompoko no tadavin'ny fitondram-panjakana ho totofana. Ka zay tompoko dia tsy anaiky hatramin'ny farany na inona zavatra miseho eo dia tsy anaiky hatramin'ny farany zay fa hiady hatramin'ny farany mihitsy ny zahay
satria ao ny fiveloman'ny valopolo isan-jato ny vahoaka ety Ambotrimanjaka. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fivorinana izay nataon'ireo fokon'olona tenin'ny antoerana momba ity fanotofana tanimbary izay kasain'ny fitondrana sy ny filoham-pirenena ho atao ety Ambotrimanjaka ity. Ary efa nisy ihany koa ny taratasy izay nalefan'izy ireo any amin'ny filoham-pirenena, ny talemsana ny tetikasa ny filoham-pirenena, ny ministry ny fanajariana ny tany ary ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba ho mariky ny tsy fankasitran'izy ireo ny fanotofana io tanimbary be io. Raha ny hita tokoa mantsy dia betsaka ihany ny toerana malalaka manodidina, saingy dia inona no antony mahatonga ny tanimbary izay fiveloman'ny olona ho tsy maintsy ho totorana. Nanamafy ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafita tao amin'ny distrikta Ambohidratrimo fa loza ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka madinika io tetikasa Tanamasoandro io. Ankoatra ny resaka hoe tanimbary fivelomana mantsy dia eo ihany koa ny resaka fivarinan'ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina rehefa tonga ny fotoanan'ny rotsakorana. Ny tsapa dia programa tsy voadinika sy tsy voalalina hatrany am-piandohana no nanababony ny filoham-pirenena ankehitriny ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fampelezan-keviny. Tsy ilay tetikasa fanitarana tanàna no tsy mety, tsy ilay tetikasa fanalalana Antananarivo no lavina, fa ilay fanotorana lemaka Ambohitrimanjaka izay misy tanimbary iveloman'ny mponina sy ny vahoaka manodidina rehetra. Ary ilaza fa tena tsy azo atao mihitsy zany, zay tsy miteny hoe tsy tokony atao fa tsy azo atao. Ary amin'ny anaran'ny vahoaka, amin'ny mahasolombavambahoaka no tenenana eto. Ilay tetikasa fampandrosoana eritreretina vokatry ny fanitarana Antananarivo dia hiteraka fiemorana ho an'ny faritra misy ny lemaka Ambohitrimanjaka. Fiemorana eo amin'ny lafin'ny toe-karena satria raha tarehimarika tsotra fotsiny resahantsika, 10 hektara mahery no totofana eo raha ataontsika hoe amin'ny teknika faran'izay tranay mahazo 3 4 taonina isaky ny hektara ny tanimbary ray efa any amin'ny 4,000 taonina zany ny vokabary tsy ho antenaina intsony manomboko zao isa taona. Kanefa fantatsika efa itsika efa betsaka amin'ny mampiasa ny teknika fambolem-bary. Ilay ataontsika hoe efa vaovao kokoa amin'izao fotoana izao izay mahatratratra ny amin'ny 60 taonina isaky ny hektara dia azontsika tsaina amin'izany manque à gagner amin'ny vokabary izay foto-tsakafon'ny malagasy ary tsy hohanina Ambohitrimanjaka sy Akadimanga rery fa hohan'ny mponina manodidina rehetrarehetra eto ary antenaina fa ahondrana amin'ny faritra samihafa. Lafiny ara-toe-karena fotsiny izay, lafiny ara-tsosialy betsaka ary ataoko hoe 5,90 isan-jato ny mponina manodidina eto velona amin'ny fambolem-bary io sy ny fambolena atao eo. Ny dikan'izay betsaka ny overy asa, nalinaliny mihitsy ny vahoaka overy asa satria fianakaviana maro overy asa ao anatin'izay. Tsy valapatra be amin'izay fa ny lafin'ny teknika anankiray tena zava-dehibe ary mahatonga ny faritra manodidina ho voakasika dia ny lafin'ny teknika amin'ny fifehezana ny rano. Samy mahalalitsika fa hatramin'ny andron'ny fahampanjaka ara-tantara ka hatramin'ny andron'ny fanjanahantany hatramin'ny azonana ny fahaleovan-tena ny foto-drafitr'asa rehetra natsangana dia natao iarovana n'Antananarivo tsy ho tratran'ny tondra-drano matetika. Efa natao ary ireo mbola tratran'ny tondra-drano foana ihany dia eritrereto hoe velara-tany 10 hektara mahery iriariavan'ny rano ivarianan'ny rano makany kopa amin'ny fotoam-pahavaratra no tapenanao ao anatin'ny ray mpimaso hoe fitenenana. Misy ny lalàna amin'ny fehimanokana ny fanaovana foto-drafitr'asa tahaka itony. Misy fotofoto be ihany ny vaovao tena marina momba ny resaka Tanamasoandro mivoaka eo anivony fitondram-panjakana. Amin'izao dia fantatra ihany koa fa tafiditra ao anatin'ilay tetikasa Tatom na fanamboarana ny tetikasa Tananarivo Toamasina ity tetikasa ny filoham-pirenena Tanamasoandro ity amin'izao fotoana izao. Ny azo ambara atreto dia mazava ny tenin'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny fa ny tany dia ho amidy amin'ny mpandraharaha. Arao ary ny oronan-tsara tahiry momba izay fivarotana tany ataon'ny filoham-pirenena izay. Io tanàna io dia mirefy 1000 hektara. Ny tany dia amiditsika amin'ny mpandraharaha. Mazava ho azy arak'izany
fa raha tsy io tanimbary be io izany no amidy amin'ny mpandrarà dia mbola isy ihany koa ny manaraka. Efa betsaka ireo mpanao politika no naneho hevitra nanomboka tamin'ny herinandro iny fa tsy mazava ny politika apetraky ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana mantso izy ireo dia mazava ny voasoratra ao anatin'ny mapa na ny Madagascar Action Plan nandritra ny fotoanany tondrany. Ankoatra izay dia lara-pamena ho azy ihany koa ny sosialim-bahoaka toy ny fanampina ireo tantsaha sy ny fahasalamana ary indrindrandrindra ny fanabeazana ny zaza malagasy ary rarina raha toka nandroso Madagasikara tamin'izany fotoana. Ny tsapa nandritra ny fito volana izay dia miamahantra andro manalina ny malagasy raha tena tanjon'ny fanjakana tokoa ny ampisy sakafo ny malagasy dia ny fanotofana tanimbary no tokony ho fadiny voalohany indrindra. Arak'izany dia fanontaniana mipetraka hoe politika manahoana marina ny politika ny fitondram-panjakana ankehitriny satria raha toka hoe ny sosialim-bahoaka no tsinjovina inaritry no antony mampisisika amin'ny resaka fanotofana tanimbary zay satria rahantsika mahafantatra fa ny 20 isanjaton'ny malagasy no velona amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Mazava ho azy fa fampitotonganana ny toe-karena malagasy ny fanotofana tany izay mirefy 1000 hektara izany. Dia tatak'izay ary ny fandarantsika tamin'ity androany ity fanjarantsika vahoaka malagasy no misainsaina tsy mieritreritra amin'izay rehetrarehetra izay. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy. Thank you.